Tandindondoza ny fahalalahana mahazo vaovao ho an'ny olom-pirenena, voatohitohina ny fahalalahana maneho hevitra, voahitsakitsaka ny demokrasia, mirona makany amin'ny krizy ny firenena, lalàna mifeny serasera, atsaharo ny fandaniana amboletra fa mamono ny olom-pirenena, tomponantoka izay manao amboletra mandany ny lalàna mampanjaka ny jado. Lapany antemeram-pirenena ilay sipiny ho fanohizana amin'ny tolona izay ataon'ny mpanao gazety ho amin'ny fanemorana sy ny fanekena ny volavolan-dalàna andren-jato mitefika ny serasera. Ny zava-misy hatramin'ny maraina teo dia efa tonga mpitandro ny filaminana ny ivelan'ny antemeram-pirenena ary tsy azo nizaniza ny idirana izany lapany antemeram-pirenena izany. Ny mpanao gazety zany dia tsy afaka niditra nanao an'ilay sitinina izay noheverina famitanterahana teo amin'ny tokotany ny lapan'ny antemeram-pirenena ary na ireo mpanao gazety izay tonga anatanteraka ny asany dia tsy afaka niditra ihany koa ny lapany antemeram-pirenena. Ny tsara marina tsika mpiaino nefa dia fivoriana hazon'ny besin'ny maro atrehana no natao ao amin'ny lapany antemeram-pirenena ao, kanefa dia tsy misy na dia ny olon-tsotra na ny mpanao gazety nizaniza afa-tsy ireo mpitandro ny filaminana izay efa tonga vao marainbe tety amin'ny lapany antemera no teo am-bavahady dia mikatona ny vavahady ny antemeram-pirenena. Ankoatra ihany koa dia ny tsara ho mariana nisy ny fikasihan-tanana izay nataony ireo mpitandro ny filaminana ireo dia maraina teo tamin'ireo mpanao gazety miisa roa avy amin'ny radio Antsivo mpanao gazety izay isan'ireo tonga melo zany saika hiditra izany lapany antemeram-pirenena izany. Zony ireo mpanao gazety ny miditra amin'ny maha-olom-pirenena azy amin'ny lapany antemeram-pirenena rehefa moa dia nilava ireo mpitandro ny filaminana narahany zareo daka avy any arina ireto mpanao gazety ny radio Antsivo ireto. Ny ray amin'izy ireo ara moa dia maratra mihitsy eo akaiky ny kitrokeliny amin'ny tongony ankavia eo raha ny fahitanay azy dia sy ny fanangonam-baovao natao. Ankoatran'izay ihany koa dia nampandolian'ny mpitandro ny filaminana mpanao gazety malagasy androany tamin'io atoandro teo io zany. Ny zava-misy dia niezaka ny resaka tamin'ireto mpitandro ny filaminana ireto ny amin'ny tanterahana ilay hetsika sitinina ao anatin'ny lapa ny mpanao gazety kanefa tsy afaka nanao an'izay fa dia nasian'izy ireo nandohalika zany ary dia nandohalika ny mpanao gazety ary ny fanambarana atao anatin'izay dia ny hoe ny vatana no mety mandohalika fa ny saina sy ny ady sy ny tolona ihany kosa dia tsy andohalika mihitsy. Zay zany aloha ny zava-misy tetỳ amin'ny lapan'ny antemeram-pirenena fa omeko ny soavan-drevatorika angamba ny fampitana ny hoe nitoyany inona ny mety zavatra atao ny alohan'ny hitondrako ny vaovao mikasika ny fivoriana izay nitanterahana temin'ny mpinota soavan-drevatorika. Ny zavatra toy aloha zany zao aloha dia ifanatona amin'ny toerana izay fanatanterahana ny fivoriana ny fianakavian'ny mpanao gazety izay miara-mientana ny tietika ity. Ny toyany dia raha tsika manaraka ihany raha itoy amin'ny toerana ity na ho ampitso ny radio miara-manondra fa ao anatin'izay fivoriana izay ifanaovan'izay no ahitantsika ny toerana izay iverina ho ako ateraky ny fiaonana teny amin'ny pineta izay hoentin'ny namana fianarako-tokaso ihany koa moa zany ny akon'izay. Araka nefa noresafika tokoa dia androany no nampanaosony avy amin'ny pineda ny solotena ny mpanao gazety izay manao an'ity fihetsiketsehana ity ahitana ihany koa ny solotena avy amin'ny ministera ny serasera sy ny solotena avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety ho an'ny hetsika zany azo ambara fa fandraisena goavana no azo teny amin'ny pineda satria ny fanarahany rehetra teo fa ny pineda mihitsy no andeha hoeny amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernementa hitondra ny etaeta fa tokony ahembotra ny fandiniana nyzany volavolan-dalàna mikasika ny serasera izay iterena lanina eny amin'ny antemeram-pirenena izay. Zay zany isan'ny fandresena azo ny hetsika ny mpanao gazety fa
akoatran'izay ihany koa amin'ny lapan'ny antemeram-pirenena amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nanomboka ilay fivoriana izay tokony efa nanomboka tamin'ny 10 ora maraina. Ny antony io dia ezahany avy amin'ny Boromaharitra somary atao izay ataraika an'ilay fivoriana satria vitsy dia vitsy ireo solombavam-bahoaka SVM tonga nanatrika an'izany fivoriana azony be sy ny marina trehana izany ary dia matahotra ny Boromaharitra sosany aty ireo solombavam-bahoaka izay azo lazaina hoe efa mirona taty amin'ny foto-kevitry ny mpanao gazety no hitsitaka ary ilay ordre du jour na ny lahadinika dia ho tanterahana mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ny antemeram-pirenena ity satria tokoa moa azo tanytika ireo solombavam-bahoaka no mifidy fa tsy isan'ny atao ao anatin'ny lahadinika ilay volavolan-dalàna dia avy hatrany dia tsy maintsy amin'ny fotoana manaraka isy ny fivoriana antemeran-dray zay vao azo dinihana izany volavolan-dalàna izany. Atreto izany dia mbola miandry tsika hoe inona ny fanapahan-kevitra farany no raisiny atetrin'ny antemeram-pirenena isy namina ve ilay fandinihana n'ilay fandaniana n'ilay ordre du jour sa tsy isy sa ho tsipahany ireo solombavam-bahoaka izay tonga eny Tsimbazaza ety Tsimbazaza amin'izao fotoana izao izany lahadinika izay terena tsy maintsy ampidirana amin'ity lalàna mikasika ny serasera ity. Mety hoe nientsika araka ny nambarany Soavan-Andriamarikatika teo dia horenisitsika afaka ora maromaro hoe inona ny vokany satria ifandamina sy ifandinika indray aloha ny mpanao gazety ahoana ny stratégie tsy maintsy atao satria niazakazaka dia niazakazaka ny fivoarany ty raharaha ty amin'izao fotoana izao. Ny zavatra tsy maintsy resahana fotsiny dia ny hoe nisy sary izay tena nanaitra ary nampalahelo nitranga taty amin'ny antemeram-pirenena androany amina taona 2013 sy 2014 sika mbola mandohalika amin'ny mpanao gazety malagasy. Dia izay ny vaovao mendy tia Tsimbazaza amin'ity atao ambotiaka sy tamin'ntsika mpiaino rehetra ny fanaraka sy ny fanojo tamin'ny 2017 amin'izao atoandro izao. Tandindondoza ny fahalalahana mahazo vaovao ho an'ny olom-pirenena, voatohitohina ny fahalalahana maneho hevitra, voahitsakitsaka ny demokrasia, mirona makany amin'ny krizy ny firenena, lalàna mifeny iserasera, atsaharo ny fandaniana amboletra fa mamono ny olom-pirenena, tomponantoka izay manao amboletra mandany ny lalàna mampanjaka ny jadona.